fanambanina fazatesitena hoe fatsaitsunangina hoe avelau amzao hoe fanamatina ratina toko resahana yani alo andendewaze safida fanomena hoaldinsakaninaze ftonanga efatsinelabe senatera kindrayamunande Tiatan, Sisaki Billy Billy Fanami Sutanami, Sisala Bakif Chamtwera now, Money to me, Mahande and on the sea, so if I can answer away, she listen up a bit, if I can say Sagelasa, Marisa is Mama now, Faralasa Nul, then rising now, a bitch if I get Sisa de Laza, a fato fa de Laza, vive bache, se te ande. I wanna know if I ever did sing so. Sunday, Alazaza, Alive Saturday, Sunday, that's Alazana, Marana, but it's an in that city, Fatsad, in Yana Casara, Namu jealousy, it's as a Yamanda, Lani to say, Yana Famina Pools and the Ladi, to pay. Sisaki Billy Billy Fanami Sutanami, Sisana Paket Chamtwera now, Umani Tunity, Ande and on the sea, Safaki Lazanawe, she listen up again, if I get Sisa de Lasta, Amarisa is Mama now, Faralasa Nul, Elu Rising now, a bitch Limba. If I get Sisa de Laza, I'm about to find the Laza, vive bache, se te ande. I wanna know if I ever did sing so. Hallelujah! Urakura kama fpewa Jesosy. Asina teka farasa mafonto tsika. Allah da muja tsika la da nafta tsika. Allah tia tsika mada kshaka tsmafuya tsika. Rambula afaka mi urakura kasimtea kayande. Akambula sabi urakura kasitea kamafya. Wanto tsika hamana.
endrezany fahatsarandro lasana bavy naseho an'izany amin'izao fiarahantsika eto zao. Olona tsy mifankalala isika, olona tsy mifankafantatra isika, fa noho ny fahasoavany tamin'ny alalan'ny famonjena izay nataony dia lasa iray any isika, ampiray-tapo ao amin'ny tompo, lasa mpianakavo finoana. Ary dia magaga ny asan'Andriamanitra fa na dia fiangonana maro samihafa ara isika, tena be dia be ny temboka tsy hitovizana, fa saingy izao noho ny amin'ny azo fijalian'i Jesosy dia lasa iray, afaka miaraka, ary dia manompo lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, lay velona mandrakizay mandrakizay. Tsy anao mbola sina tehaka mafo azy anjo. Za dia teto nanomboka tamin'ny zoma, ary mbola isy koa amin'ny manaraka mbola hoeto ihany tena tsapako izany fahasoavan'Andriamanitra nitobaka teto izany. Ny zanak'Andriamanitra rehetra natsapa tena fampianarana, fampaherezana, famelomelomana lehibe avy amin'Andriamanitra. Any izay mbola lavitra an'Andriamanitra tsy vitsy ary tena maro nandray fiainam-baovao voavonjy tonga zanak'Andriamanitra, mba afaka manangatanana kely ve ireo nanolo-tena rehetra ary natsapa fiainam-baovao marina tao amin'i Jesosy ny zoma, ny asabotsy, afafaibony tsara hoe ny tanany. Halleloia! Manahoana ry havana zany hoe fiainam-baovao ao amin'i Jesosy, mamy ve sa mampitomany? Mamina zany Jesosy ny ilainao, ary dia misaotra azy tsika fa izy nandondona tao am-pontsika tamin'ny alalan'ity fotoana ty, ary dia niaraka amintsika. Ary androany mbola hiaraka aminao ndray izy fahasamatahotra, ianao izay mbola tsy manana azy, ary iova ny tantaranao. Ireo marary sitrana CCN tena gaga anay omaly, olona voan'ny katarakta tsy mahita, tompony fadiovana tazany. Ary dia matalanjona nisy voan'ny AVC sitrany, zany fagagana nataon'Andriamanitra. Eo anatrany rehetra zany dia afa malala dia matsiaro ny teniny mpanao salamy manao hoe inona navaliko an'i Jehova no ny sorehetra izay nataony tamiko. Zary alasana bavy ohatrany matsiapa hoe andaotsika isaotra an'Andriamanitra fa zany tsara indrindra avalitsika amin'Andriamanitra no zany fahasoavan-dehibe izay narotsany tamintsika mianakavy zany. Sa tsy mety amintsika zany? Azo tiaka mafy azara mety amintsika tsiraray. Andaotsika anome ho an'Andriamanitra hitondra fanatitra ho an'ny tompo ho setry ny fahasoavana rehetra, tsy vidiny akory, tsy voavidy vola izay nataony, fa ho fisaorana an'Andriamanitra, ho fakasitrahana an'Andriamanitra noho izay nataony tamin'ny fiainantsika, noho ny famondram-pony sy fitahiny dia anome ho an'Andriamanitra isika. Misy olona tena natsapa zany fahasoavan-dehibe avy amin'Andriamanitra zany ve aloha tonga eto mba afaka manao fofantanana izay natsapa. Ary nareo any afarafara any akaiky ny taonina ry manakory, mahafinaritra dia raina Jesosy. Inona ary anao avalitsika ho azy, andeha hisaotra azy tsika ka hitondra fanatitra. Fanatitra voalohany indrindra dia ny fotsika ry havako. Izao ny problema an'Andriamanitra, ny fotsika tsy ometsika azy, ary dia ozy izy anaka atoriany fonao. Ny sasany tokoa mantsy dia izao ny zavatra hita, manaja an'Andriamanitra molona izy fa ny fony lavitra azy. Ajantsika hatreo zay fa nometsika an'Andriamanitra voalohany indrindra dia ny fotsika manaraka izany ny tenatsika, ary dia fisaorantsika an'Andriamanitra akoatra ny fotsika atolontsika ho azy, ny maha izy atsika manontolo an'Andriamanitra dia anomeko izay azotsika omena ho an'Andriamanitra sika. Ary raha manomenao atao fitsapa ny fanahinao lalina, fa tsy ho an'ny FMFA no anomezanao, tsy ho an'ny hvkl ny anomezanao, tsy ho an'ny olombelona ny anomezanao, fa atao fitsapanao tsara fa ho an'Andriamanitra ny anomezanao. Sa tsy zany raha malala?
tena hitako mihitsy izany mihitsy sady za pastera isany amen atao fitsapanao lalina hoe hoan'Andriamanitra ny hanomezanao ary aza malahelo hoe ahoana ny andraisan'Andriamanitra niny fa zao ny teniny zay ataotsika amin'ny madinika mino azy dia ataotsika amin'Andriamanitra ka zay omentsika eo ho amin'ny asa fitoriana ny filazantsara dia ho an'Andriamanitra izany ka raha mety aminao ry havana raha azonao mba atao andeha hiaraka nandratritsika zay mba omentsika ho an'Andriamanitra za tsy hiteny hoe manomeza 10 hetsy za tsy hiteny hoe manomeza 2 tapitrisa za tsy hiteny hoe manomeza 200 fa samy manana zay avy ao am-pony io fa le ao am-ponao atolotra ao an'Andriamanitra na 100 na 50 na 2 tapitrisa ariary raha afaka manao chèque ary ianao dia atao chèque mihitsy fa tsy afaty antoko anao zany eto moa tsy dia ahitako gabo loatra kaikaiky fa raha ohatra ka etsy misy raha afaka mitsorika kely ianao maka kely ao gabo vetivety dia mba matanjatanjaka ohatrany dia avy anao miverina malakilaky tsy tara akory fa araka zay ao am-ponao zay tsapanao no ny fahasoavan'Andriamanitra nyrotsaka teto zay ny anomezatsika ka andeha sandratsika ara ny fanatitra zay mba nomantsika ho an'ny tompo ho an'izay mbola ho any amin'ny gabo izy rehefa avy eo atolotra ao izy fa sandraty fotsiny tananao anandratra fanatitsika ray masino faly izay ravo no nisoza nataonao taminay fa nitanay ianao namonjy ary nanavotra anay nampahery anay ianao tao anatin'ity fotoan-dehibe zay niarahana teto ity namonjy ny fanavery nanasitrana amin'ny marary akoatra ny fampiombonanao anay tsiraray mba hiaraka na dia samy hafa azy akasitrahana ianao erapoeran-tsainy zany sorehetra nataonao zany tompo araka ny tenin'ny mpanao salamo hoe hinona navaliko an' Jehovah no nisoza nataony tamiko dia mba mitondra zay voatsirambiny tanana tokoa izahay araka ny fifaliany fonay tompo zao ny anananay entinay zany ho voninahitry ny anaranao raiso hoanitra kasitrahana ho didikazo manopofina eo anatrenao Andriamanitra rainay tsara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary dia misaotra anao ao fa tsara ianao zay toloranay zany fanatitra izany ary raisinao hoanitra kasitrahana zany ka hitsinjovanao anay isan'andro san'andro anko saotra ray zanaka fanay masina amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mijoro mananadity ny tenanay raha mijoro manoloana anareo hanao zao hirakasy ara-pilazantsara izao ka ho tonga tsy miarahaba namany tsy mahalala fomba ka ny arahaba atolotra anareo sy ahavazavahana tahaka ny kesa fa atao tahaka ny arahaba andrivotra ny madinika voakitikitika ny vavety voasafosafo ka hoy izay hoe riray aman-dreny malala izay tonga eto soko zany rehetra misaotra anareo zahay nanohina ny azo ka nanaza tokoa tantara-vakire Zay! Oriray aman-dreny malala izay tonga eto Horisoko sy sandry rehetra misaotra nareo zahay Izay nanohina ny azo ka nanaja tokoa Tonga hanome voninahitra ilay tompo soa Rehefa fantatrareo izahay fa izahay izao Tele tortely soa mahafaly natao mba hoanao Tonga eto ianao androany sy alamaina Iray aman-dreny malala soky sandry ajaina Sambatry anao raha tonga eto tantarao Sambatry anao raha tonga eto ny feteny tsara indrindra Andreteny soa mahafaly hataonay akera Teny mavoky mahasalama Say tena manambara Teny fitiavany Jesosy anao Teny filazantsara Na inona tony atongavanao eto fandraisananjary reny Aza tao mataitra fa Jesosy io hanolo avy zato eny Niala tany atokatrano ianao Toa feno akivina Raha miala eto kosa anao tesa hoe ho feno fefalena Tsy mandangy ao amin'izany tantarao Tsy mandangy ao akory sanatre Kako hoe anao maze Asa matahotra minoa fotsiny any Teo tsapanao tokoa izany rehetra izany Na fahoriana tsy fisiny
nahaty-tsaina hakiviny eo alahelo sitomany avelao any velany any fa Jesosy tomponao te tonga eto mafanitoloko sy ny saito ampiatananao andro amanal atavy amboniny moral hatramin'izay hatramin'izay ka hatramin'izao tsy miova ny fitiavany ianao zay mino ihany any Jesosy tompony ho fontseno zay mino azy eo amin'ny fiainany ho sambatra izy no lalana fahamarinana ary fiainanao zay mino azy teo meny hery zanak'Andriamanitra zay mino ihany any Jesosy tompony ho fontseno zay mino azy eo amin'ny fiainany ho sambatra izy no lalana fahamarinana ary fiainanao zay mino azy teo meny hery zanak'Andriamanitra Pamiafera fatratra tanora tanamizay ary tanora o mba mihevera fatratra ny andronao anete toy ny vonin-javatra amelo vehero anefa tsy maharitra fitopona valopolo taona raha maharitra no iananao ety tanora o mba mihevera fatratra ny andronao anete toy ny vonin-javatra mamelo vehero anefa tsy maharitra fitopona valopolo taona raha maharitra no iananao ety ifarana reny tantara ifarana reny tantaro koa saisai no tsara zay rehetra nambara raiso amin'ny fo matio ka tatitio manomboka neto tany neto atany te tsy fanaperana fandriamanitra ny aza teherana manomeza ilaina rehetra amin'ny fitiavana tsy misy fetra atoroko anao reny lalana ahitana ny tena fiadanana Jesosy ny lalana tsara fa izy nanaiky ho fataminy kapoka sy karavasy nony amiko sy nony aminao fa oetiny tompozaraina ianao amizay entanao tena tsara tareazanao katsy ao aminao ny fanahy akosikolameno mamiratra jerena tena tsara tareazanao katsy ao aminao ny fanahy akosikolameno mamiratra jerena Jesosy tsy avelana izy zay miterana ian'Andriamanitra amizao anio zao zay nentamaso Jesosy teo katerasy eo Aratsika te, karatsika te, karatsika te, karatsika te. Azonay Jesosy ka tsy avelanay azonay Jesosy ka tsy avelanay anay Jesosy wa anay Jesosy wa anay Jesosy anisa hoe anay Jesosy wa anay Jesosy wa anay Jesosy namonjy anay Jesosy ka tsy avelanay 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 anay Jesosy wa anay Jesosy wa anay Jesosy anisa hoe anay Jesosy wa anay Jesosy wa anay Jesosy azonay tsy avelanay azonay tsy avelanay azonay tsy avelanay azonay mandraky zay tsy avelanay azonay le tompo Jesosy azonay le tompo Jesosy tsy avelanay mihitsy ny tompo Jesosy tsy avelanay mihitsy ny tompo Jesosy Voilà, mais
raha mba sitraka ao amin'izao fotoana izao dia andehantsika iara hitsangana nolotra ny fanaty eo anatrehan'Andriamanitra. Raha mba sitraka ao dia mba hitsangantsika ho famaizantsika voninahitra an'Andriamanitra anolotra ny fanatytsika amin'izao fotoana izao. Iara hivavaka isika tompoko. Raha eo ianao ilay Andriamanitra tompony lanitra sy ny tany, anao ny volafotsy, anao ny volamena, eny anao ny tenanay tsiraray avy. Raha manolotra an'izao fanaty izao zay Andriamanitra, tsy ny volana ihany fa araka ny voalaza teo hoe manomboka amin'ny fonay, ny antom-pisinay, ny zato isan-jato ny fiainanay, dia miara-tolotray eo anatrehanao Andriamanitra mba ho fanatitra velona masina sitrakao. Andriamanitra o lehibe indrindra ianao, raha mihoatra ny fanatitra zay aterinay, tsy mendrika anao zany Andriamanitra, fa mendrika anay zay mba manolotra. Raisy tompo na dia tsy mendrika azy, ary tsy ho amin'ny anio ihany no anoloranay fanatitra eo anatrehanao Andriamanitra o, fa ny androm-piainanay rehetra zay mbola iainanay, na ho anio na rapitsona amin'ny andro avy rehetra, dia anolotra ny tenanay mandrakarivo zay mba ho anao, fa tsy anolotra ny tenanay ho an'izao tontolo izao, na sanatria ho amin'izay tsy mahasoa akory. Dia ho anao Andriamanitra o ny dera laza voninahitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony anaovanay ny vavaka, sika rehetra na hoe amen. Tahin'Andriamanitra indrindra tompoko. Eo ampisangananay aina aza mbola mipetraka aloha, aza mbola mipetraka, raha misy mipetraka akaikinao dia atsangano izy. Hoe tsika mahikikika mafy hoe tia anay enao manokana, atao hoe tiako enao Jesosy, isa roa telo. Mbola misy mafimafy zay ve isa roa telo. Dia zao araka le teleko tany am-piandohana hoe misy rahalahy zay namana tongety izy ary iteran'Andriamanitra amintsika. Ndao resitsika amin'ny tehatany voninahitran'Andriamanitra Joseph Dafia, iaraka sika iteran'ny tompo a. Dia enao to dia mitera mihitsy. Alleluia! Zay rehetra tian'Andriamanitra ho fafena amin'ny lanitra ny tananao e. Yo! Ravuravo zanaitan Jesu ijuru ako vavulumbelungo e favere fambola itaro e famate fambola velungo scusatalo varianga mirenda msomalo timudia trangwe vulanginul fabarbo Zafatiang, Fosafanaitantiyako, wa Jesosy, mananga mananga no Zafanov, Fosafanov, love ya noza, Fosafanov, aminosa Jesosy, Fosafanov, love ya noza. Se chega na anfítia, domina descansar o flor chotazing, força falou vianosa, força falou, aminosa Jesus, força falou vianosa, se chega na anfítia, mano, zofani uva, favita nitalo, e fa panduva. Il viene a vovo, zaufaniave, ni opan fuk foi fanave, fuk panduve, ni eri ni fienga na oave, faz a fiera, mananga za mananga não, na tuk fare, ni revelação desse não, já te puera, fare marinho tantareco, wete socio. I don't know what Fusa Fanovia Fusa Aminosa Jesus Fusa Fanovia Abukuletana Sabalov Fusa Fanovia Fusa Aminosa Jesus Fusa Fanovia Love ya noza, se saca na
Será que a tua cura que na frase na fafatrisana na faurianga tisasana kanamino na melo sutuni fifanyanga poko na miena fani fitaina na deiri fiena no waf upado balach parexena noza falove aminosa tisosa fusa falove falove noza tisasakane sakanana amfitiabana zamanov zafalo falove noza fusa falove aminosa tisosa falove noza tisasakane amfitiabana fusa falove noza fusa Androan'Andriamanitra dia tsy mitaky zavatra betsaka aminao. Androan'Andriamanitra tsy mitaky ezaka mafy be avy aminao. Fa raha te hahita an'Andriamanitra ianao androany dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe zay rehetra madio am-po no ahita an'Andriamanitra. Ny toe-ponao karakarain'Andriamanitra androany. Toe-ponao no hidiran'Andriamanitra antsehatra androany dia ahita azy ianao. Mura ni mankatu manefin sitrapo mandany tenako tsy moramora ny manarady lanjany azy fijalinao Kristy manompo anao Jesosy azandreo tambony tananao dia loatra mangetahita an'Andriamanitra anao dia sokafy mihitsy ny fonao irao zany iry zany ataovy amin'ny fonao rehetra aza-pidinina mihitsy ny tananao mandrapatapitra iny dia atao vita an'Andriamanitra hoe misokatra ho azy ny fonao androany tsy voatery ampifaly ahy ny nofoko mangay ahy fa mazovana ny fanahy fanamasinantena amiko ny tena rena dia ny miaina mifanitry tena fa raha lalanao no lalako sitraka no sitrako ny herinao no heriko tsy zay tiako fa zay tinao fievitro tsy mba fievitra akatony sitrapona indrandray tosarotr'ekena fa ny fiainana dia fanetretena zaho any tsy maintsy miena aleko mietry farany ambany isandratana mambony izaho
Anaran Jesosy no antsotsika eto amen. Raha mbola mangetaetazy ianao dia atsoy ny anarany Jesosy a. Mila anao androany. Tsy tady famonjena amin'olona. Tena resy lahatra velo ianao e. Atsoy mafiary tsy tady famonjena amin'olona ako. Fa fantatro fa ny famonjena dia avy aminao. Raha mino an'izany ianao dia mite hafa mafy azy. Yeshua, Mesia, le Andriamanitra mandrakizay, le Andriamanitra nahary ny nofo rehetra sy ny voa rehetra. Ndreto ny olonao Jesosy miondrika, mitsaoka, manatitra fanajana feno anao satria tokany ianao eo amin'ny seza fiandrianana. Masina Jehova tompony maro. Eniky ny vonahy ny tany rehetra. Ary aoka izay rehetra manam-pofinaina idera azy mandrakizay.
Yeshua, Yeshua. Alléluia. Dotsika hiarakika mafy hoe Alléluia. Jesosy rery ihany no mendrika ho teraina mandrakizay. Iza tsara Jesosy. Teneny mafy hoe Jesosy. Izy rery ihany no Andriamanitra ary izy ny hatramin'izay ary mbola izy ny androany ary izy mandrakizay e. Dotsika hiaraka hiterana anaran'i Jesosy androany. Izy ilay Andriamanitra tsy natao tanana fa izy namorona ny zavatra rehetra. Zava-boary rehetra dia niforony tanany avokoa fa izy ilay hatramin'izay ary mandrakizay. Misaotra Jesosy ndraiky izay manandratra ny tananay, manandratra ny anaranao ihany koa Jesosy fa ianao rery ihany no mendrika eo memboninatrika mandrakizay. Alleluia. Andriamanitra tsy natao tanana anao. Andriamanitra tsy natao tanany anao. Andriamanitra tsy mianky amn'olonanao. Andriamanitra tsy mira izay omeny olonao. Fikasanao ihany no tena izy. Doventsika ihany hoe Andriamanitra tsy natao tanany ianao Jesosy ihany. Andriamanitra tsy natao tanany anao. Andriamanitra tsy mianky amn'olonanao. Andriamanitra tsy mira izay omeny olonao. Fikasanao ihany no tena izy. Izy ilay Andriamanitra mandrakizay e.
ampifaliana be indray ny manatry tavatsika androany ariva manona fahasoavan' Jesosy amintsika tsirairay avy tiako fantatrao fa eo amin'ny toerana tena mety ianao androany teneno eo akaikinao hoe eo amin'ny toerana tena mety ianao androany tanteraka an'izany dia faly merahabatsika manona fahatsaràn'Andriamanitra amintsika tsirairay avy dia mino fa tsy alamaina eto ianao androany tsy tahaka ny diranao teto ny voanao eto androany ariva zavatra anankiroa no zaraiko melohan'ny akara-panompon'Andriamanitra dia zao hoe misy lalana roa azo hisafidianana rehefa miaina miaraka amin'i Jesosy. Ny voalohany dia hoe mpiangavy ary ny faharoa dia tadavin' Jesosy. Ny voalohany dia mpiangavy an' Jesosy foana dia ny faharoa olona tadavin' Jesosy. Ao amin'ilay mpiangavy ao marika 7:7 dia vakotoy izao ny tena minaran'i Jesosy tomponao hoe ary jetilisy ravehivavy avy amin'ny firenena Sirifoinika dia nangataka tamin'izy mba hamoaka demony amin'ny zanany vavy. Fa hoy Jesosy taminy aoka ho voky aloha ny zaza fa tsy mety raha maka mofon-jaza ka manipy azy ho an'ny ambo kely. Fa avy ravehivavy namalaka nanao taminy hoe eny tompoko kanefa na dia ny ambo kely aza dia mba mihinana sombontsombo ny mofon-jaza ihany. Navahan'i Jesosy hoe nangataka ilay jentilisa mba sitrano ny zanako dia ozy izy ny tenin'i Jesosy hoe ho voky aloha ny zanako izay vao mahazo ny jentilisa. Jentilisa rehavana dia ilay olona mpangataka foana amin'Andriamanitra fa tsy mba mitoetra ho tahaka ny zanaka. Ny zanany na tsy mangataka ary dia efa manana fitoerany mandrakariva eo ambony latabatra. Dia tena amintsika androany hoe aza maivanina ny maha-kristianina antsika. Zanak'Andriamanitra ane ianao fa misy lalana atonga anao tena azo aina be eo akaikin'i Jesosy. Teto ty vehivavy ty dia zao jentilisa ny filazan'i Jesosy azy naken'i Jesosy ilay izy nameny ilay izy nomeny ilay fanasitranana ohatran'ny olona tsy indraindray mangataka amin'i Jesosy dia omeny satria fitiavana izy. Fa ny mpiangavy matetika dia zao izay sombony ny afaka omena azy. Matetika ny olona avy any ivelany no mangataka miangavy amin'ny famindram-po foana izany hoe manota foana dia mangataka famindram-po foana fa tsy efa mitoetra ao an-trano. Fa ny zanaka tsy miangavy izany fa efa tompony ao an-trano. Dia hitsarika ny sainao androany atao voisan'ny zanany ianao. Atao voisan'ny zanak'Andriamanitra ianao androany satria ny zanany dia manana toerana tsara indrindra eo akaikin'i Jesosy. Mbola ao amin'ilay miangavy ihany eo Matoa 9:1-3 tozy ny ten'Andriamanitra hoe ary ny demony nifona tamin'i Jesosy ka nanao hoe raha voakanao ary zahay dia iraoaka any amin'ireo kisoa andihan'ireo. Jereo tsara fa midevolo koa ny miangavy, midevolo koa ny mangataka. Mba afindrao ary izay Jesosy dia jereo fa nataon'i Jesosy ilay izy. Tiako ny abiditra ny fahamarinanao am-ponao hoe teny Jesosy hoe na devoly aza mangataka dia omeko satria nangataka izy. Maika ve fa ny zanany inona mahory ianao androany? Inona ny olana mavesatra androany fa mitoera fotsiny eo akaiky eo amin'ny plasiny zanaka. Aza mivoaka ny ivelan-tsony miditra taky ny ambokely dia mivoaka rehefa mahazo izay tedaviny. Izany eny toetra ny ambokely miditra aloha dia rehefa omena mofo kely izy na taolana kely dia mivoaka. Fa ny zanaka tsy ohatran'izany fa mihinana ilay tena nofony dia raha mbola tsy lany aza raha mbola nona dia mbola omena foana satria ny zanaka ny tompony ao an-trano. Ory kristianina malalo tian'Andriamanitra ngenao tia ny porofona aminao fa nandevoly azy raha nangataka taminy dia jereo fanekeny ianao nefa tsy devoly fa ianao zanany. Jereo tsara fa matetika ny olona mpiangavy ozy izy dia zao ampahoriana izay ilainy ka rehefa afaka vetivety ny fahoriana dia ny fiangonana ny atao tsy hitantsony. Jesosy tsy namana tsony satria jentilisa satria tsy zanaka. Mila mazava tsara ianao anoloan'Andriamanitra iza marina ianao. Indrindray Jesosy tsy mahafantatra tsony hoe iza ary tsika rehefa misy matezitra tsika dia tongitsika dia lasitsika
dia rehefa misy zavatra ilayntsika indray dia Jesosy eo ity indray ilay zanakao nani engana mba tsy haneny trompetra dia hiditra treo amin'ilay nani foana ianao fa engana ianao hiverina hoe ho atoeran'ilay zanany amin'izay tsarovy azy fa tsaratsara nefa fa jetilisana ny demoniaka nangataka tamin'i Jesosy dia nekeny foana satria fitiavana nge Jesosy aza mangatakatiny zany tsika zanany aza mitoetra ohatra ny tahaka ny jentilisa fa ny tiany Jesosy tenenina dia zao hoe na ireny aza omeko rehefa mangataka maika fa ianao ny tenako ny natolotro anao ny aiko ny natolotro anao ianao rehefa mijery an'ilay zanako reny tozy ianao hoay ilay sombony ny aiko fa Jesosy raha vao mijery ianao dia ozy izy hoay ilay solony aiko teteny aminao hoe fitiavana nge Jesosy itsika foana ny vezivezy adalainy devoly satria devoly tsy afaka eo amin'ny toerany zanaka tsony dia manisy zavatra faratsiana ao am-ponao izy atonga anao tsy hitoetra eo amin'ny zanaka jereo tsara indray nefa rehefa ny olona ny tediavin'Andriamanitra haikay misy olona tediavin'Andriamanitra koa dia ao amin'ny salamo afa 7:20 ny ten'Andriamanitra zava-poana ho anareo fomaraina sy alipandrika homana ny anina ny fisasarana zany nefa dia omeny ano any malalany na dia matory ary izy omeny amin'ny malalany ozy izy na dia matory ary izy satria mitsahatra izy mety mandalo ady izy fa zao mitsahatra miaraka amin'ny Jesosy ataovy tonga zanany ianao aza mijanona raha tsy tonga malalany tediavo zany ahoana ny ataoko mba hatonga ho zanaka ao tsy titra amin'ny mahazanak'Andriamanitra fa fiainana amin'ny mahazanak'Andriamanitra amin'ny Jona 4:7 dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe fa avy ny andro sady tonga kehitriny raha tena hivavaka amin'ny ray amin'ny fanasy ny fahamarinana fa ny ray koa mitady ny mpivavaka amin'ny tahaka izany hitanao mitady Andriamanitra zany zao mitady izay olona hivavaka aminy amin'ny fanasy ny fahamarinana ka raha tianao ny olona ho tediavin'Andriamanitra olona tediavin'Andriamanitra sy tian'Andriamanitra dia zao mitoera amin'ny fahamarinana mitady olona hivavaka aminy amin'ny fanasy ny fahamarinana indray ataovy ilay karazan'olona tediavin'Andriamanitra ianao ny zanaka ny antsoina hoe zanaka dia part2 sy mpanaja an'Andriamanitra ary natao hoe malalany dia tia azy ireo zavatra roa ireo ho vao manomboka androany eo amin'ny fiainantsika averenao amin'ny plasin'ny zanaka ianao dia ataovy eo amin'ny plasin'ny malala dia ho hitanao zany hoe fahasambarana miaraka amin'ny Jesosy minao fa nandray zavatra ianao androany melohany andraisana ny tenin'Andriamanitra dia zao efa homano ny fonao homano ny fonao fa raha vao miteny tadidio ilay kapiteny Romana na teny tokana raha ihany araha ozy dia ho sitrana dia ho sitrana zany hoe misy fanasitranana ao anatin'ny teny misy fanafahana ao anatin'ny teny aza matory ianao aza variana ianao fa rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra dia raiso ho fiainana ny tenin'Andriamanitra hitehaka ny tenin'Andriamanitra tsika andraisantsika ampanimpon'Andriamanitra manaraka Halleluja toizo ny tehaka ao ho voninahitra Andriamanitra rery any Halleluja manasantsika hitsangana nome voninahitra an' Jesosy tsika amin'izao fotoana izao eto Jesosy androany eto Jesosy androany zavatra mahafinaritra be rehefa namadibadika ny pejin'ny Baiboly dia zao niza manantena an' Jesosy dia tsy mbola nisy ny alamaina teo amin'ny fanatrehany Jesosy amen na ny scientifique ara mahita hoe eto amin'ny tantaran'izao tontolo izao misy ny avant Jésus-Christ dia misy ny après Jésus-Christ sokafony fonao amin'ny fanantenana androany fa eto Jesosy sokafony fonao amin'ny fanantenana androany fa eto ilay mpanavitra anao eto ilay mpanova fiainana melohany andraisanao an'izany nefa dia mila misokatra amin'ny finoana ny fonao teneno hoe Jesosy mino anao Jesosy hoe anao manontolo Jesosy ny antony ivelomako ny antony irako dia aoka ianao rery any halleluja tsika rehetra hiarahina anao hoe antananao antananao no apetrako indray ny momba rery
apelatananao rery amin'ny fiainanay Jesosy. Raha mino an Jesosy ianao androany andao tsika hanambara hoe Jesosy mino anao za. Jesosy mino anao hanao manontolo hanao manontolo ny antony velomako Jesosy ny antony velomako sy ny antonirako andao mbola veritsika pasahiny zany androany Jesosy mino anao. Halleluja hanao manontolo zay Jesosy mbola nambara pasahina ihany tsika androany Jesosy mino hanao manontolo zay Jesosy satria tsara ianao mitsoka. Halleluja mitsoka satria ianao le Andriamanitra mendrika ny antsy ianao le Andriamanitra mendrika ny dera mitsoka Andriamanitra averina any aminao ny voninahitra rehetrarehetra androany Jesosy malala averina any aminao ny mombanay rehetrarehetra androany atolotra ianao ny safidinay mino anao zay Jesosy mino anao zay Jesosy. Halleluja mitsoka Jesosy mitsoka nifunisakyo ny fanaikyo maniry mafianao tsisy toerana takaloko ny eo anilanao ny eo akaikinao ihany tompo ny eo akaikinao ihany tompo lomatsara hitoetrao tsy ananaya nifunisako ny fanay nifunisako ny fanaikyo maniry mafianao tsisy toerana takaloko eo anilanao eo akaikinao ihany tompo lomatsara hitoetrao tsy ananaya hitoetrao tsy ananaya hijoro tsy ananaya tompo milana teka mafitsika ho an'i Jesosy ho an'ilay mpanjaka ny mpanjaka ho an'ilay tompo ny tompo
hoan'le mendrika ny dera, hoan'le mendrika ny aja, hoan'le atony ty fotoana ty androany, hoan'le tokana lovany fiainanao androany, hoan'le tokana amerina aminao ny tsy mety rehetra rehetra. Jesosy no ilainao. Halleluja. Alléluia. Alléluia. Ndaotsika no fahofantanantsika any amin'ny lanitra. Ataontsika mihitsy ny hoe hitan'Andriamanitra hoe eto ianao. Ainjiro any amin'ny lanitra ny tananao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Meo voninahitra lay tokana mendrika ny fiankofana eto amin'ity toerana ity. Lay mpanjaka lay Andriamanitry ny Kristianina, Jehovah Andriamanitra ray Jesosy Kristy, raitsika rehetra ihany koa amin'ny alalan'ny fandraisantsika azy sy nanenkentsika azy ho tombo sy mpamonjy ny fiainantsika manokana. Ao foafainy amin'ny lanitra ny tananao dia mitenena amin'Andriamanitra, ty takarivo ty Jesosy ô, ny fotoana ionako aminao ndray. Ndreto ny prala miara-mony mifankaty, tsy misy dénomination eto fa Jesosy ny mpanjaka eto. Raiso ny voninahitra fa ianao no ilainay Jesosy. Izany tsy mahavita tena mihitsy raha tsisy an'Andriamanitra mba tovatra ny tanany. Tena hoe miankina tanteraka aminy. Ianao miankina tanteraka amin'io amin'ity takarivo ty, tsy jerijery fotsiny ianao Andriamanitra, na hijery ny fahavoazanao Andriamanitra, fa androany hariva mandrian'Andriamanitra androany hariva fa anao zavatra spesialy leto izy. Anao zavatra spesialy leto Andriamanitra. Ary zany zavatra spesialy zany dia ho ataon'Andriamanitra mba ho voninahiny rery any manjaka eto anivon'ny olony, horakoraka mafy azy. Halleluja. Tsy mahavita teny irery zay Andriamanitra raha tsy misy anao. Halleluja. Tsy mahavita tena irery reo tompo familana izao manontolo. Tsino zay rehetra mety ananako tompo raha tsy misy anao. Tsy mahavita tena irery reo tompo familanao izao manontolo. Tsinona zay rehetra mety ananako tompo raha tsy misy anao. Sy natao hisaraka minao, nanalavitranao, fasangamby zay mety raha toka ilaozanao, aza ilao sangawao, aza manaray yaleo anatre anao, azesurina mikyupo ilay fanahinao, favela ratsy leo yanao. Now
mavita tena ire rao tumpo familanao izao manontolo tsinona zay rehetra mety ananako tumpo ratsy misy anao tsy natao hisaraka alohany idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra androany hariva dia tsy haiko etaona ny tsy akasitraka sy saotra ny fiombonan'ny fiangonana kristianina rehetra eto Antsirabe. Isaorana manokana amin'izany na ny fiangonana izay ambarantsika hoe zokiny na ny fiangonana zandriny mitambatra rehetra izay miompo-posy miraisaina ao anatina fotoana anankiray tsy nametrahanareo ny dénomination ho elanelana fa nahatonga antsika menakavy ho iray eto amin'ity toeran'ity ho voninahitra ilay mpanjaka tompontsika sady mpamonjitsika Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka asiana orakoraka mafe. Alleluia. Mariana fa ny fotoanandroany dia fotoana manokana tena iraisan'ny fiangonana rehetra fo tsy misy elanelana na aviaiza na aviaiza na inona na inona na izy fa fotoana misokatra ho antsika menakavy anomesantsika voninahitra an'Andriamanitra. Mahafantatra hoe efa fiteniko matetika ity resaka ity fa veriko kely androany sambatra hono raha mipirahalany miaramonina fa rehefa ao ny fiaramoniny pirahalaina dia zao androany arivotsika ahita fa nisy zavatra efa mampolo taonany maro nilanao an'Andriamanitra tao anaty lohalika miforotra mba ilaiko ty fitahiny ty Andriamanitra mba ilaiko ty fitahiny ty Andriamanitra fa ohatry ny tsoka ilay izy dia ohatry ny tsy hita foana efa mampolo taona maro ay misy rendez-vous iandrasan'Andriamanitra azy dia io rendez-vous io ozy izy mimpanao salamo hoe ho didiny Jehova ho eo ny fitahiny dia ho fiainana mandrakizay. Alleluia. Dia fantatra hoe dikan'izany teny zany mivoreto ny pirahalahy dia Andriamanitra no misahirana fa rehefa mandeha rery ianao no misahirana mitady azy. Aza dino fa ny tsirairay avy amina dénomination misy eto dia tsy corps du Christ tsy tenan Jesosy fa membre ao amin'ny corps du Christ. Raha mandeha rery ianao mety tanana ihany ny teo, mety tongotra ihany, mety sofina ihany, mety maso ihany, mety orona ihany fa tsy fiain'ilay tenan Jesosy.
fa androany ariva tsy membre ny corps du Christ no eto fa complet corps du Christ. Alléluia, alléluia. Dia ozy izy Andriamanitra, izy fitahina ho didiko eo amin'ny toerana io. Dikan'izay le fitahina nitsokanao hatramin'izay nanao hatrao avy aoriana Andriamanitra miteny hoe maketsy amigary ianao zao maketsy amigary ianao zao aketriny zao. Halleluja. Mba fantatrao bedy le fitahina, didiny Jehovah ho eo le fitahina, bedy le fitahina. Fa manino anao mitsoka hatramin'izay? Ka hatramin'izay izy nitady nefa tsy tokony hahazo azy any. Fanentsika ianao sy ny fitahina ny lasa eny aloha fa tsy fanjakan'Andriamanitra manaraka antsony, tsy fanjakana sy zavatra rehetra manaraka antsony. Fa zao rehefa eo ny corps du Christ dia eo ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa eo ny fanjakan'Andriamanitra ka zao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana fanaraka anareo ny zavatra rehetra. Antany arivo manaraka ho azy ny zavatra rehetra rehefa miompo ny mpirahalahy. Andao ite-tanana mafy be ho andreo ralala malala. Pastora malala isany tena mifoky ny tenenako. Tiako nareo tena tiako nareo. Misaotra betsaka manaiky anetry tena. Raha ny marina tokony ny anankiray aminareo ray aman-dreny no eto. Fa nitsodrano nareo, nitsodrano ny évêque, nitsodrano ny pasteur luthérienne, nitsodrano ny pasteur ny hvkl, nitsodrano ny pasteur ny fiangonana rehetra le nivakitsika teo hoe pastera alao ianao no mitondra teny, ianao no mitondra teny. Dia zay nijoroako eto sao dia eritreretinareo hoe mijorojoro eto no ny sitrapoko fa reo rahalahy malalako sady ray aman-dreny malalako reo nitsodrano daholo no ato nandray fitenenana eto akasitrahana tompoko misaotra indrindra tompoko. Ndao ity tanana mafy be ho andreo pasteur malalatsika eto Antsirabe. Raha falinareo amindreo ray aman-dreny malalatsika reo orakoraka mafy be ho an'zareo. Mazo ho toerana tompoko. Halleluja. Androanariva tsy valapatra ao anatina teny lava be. Fa androanariva izara amintsika ao anatin'ny fotoana fohy ny tapany fahatelo ny amin'ilay lohateny hoe Jesosy sy ny famonjena. Avereny Jesosy sy ny famonjeny. Amen. Misy tantara kely mahafinaritra zay mba tiako vakiana ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko 12 manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 19. Lavalava ihany io asan'ny apôstôly toko 12. Ary hitatsika tao anatin'io manomboka hatrany amin'ny 19 raha jerena dia ny nisamborana an Jakoba apôstôly ny tapany voalohany nanapahany Herôda ny lohany Jakoba. Dia taitra ny fiangonana ohatry mipetraka ilay izy. Samborona aloha Jakoba nampidirina tany am-ponjy. Tsisy mivavaka amin'ny fiangonana. Fa ozy ny fiangonana hoe hitako zay herin'ny Herôda napahefana amin'ny lohany Jakoba. Fa nga tsy fantany fa olona tiany Jesosy io. Anankiray amin'ireo anankitelo mpiaraka amin'ny matetika sakakaiza indrindrana io Petera, Jona ary Jakoba. Dia ozy izy ny fiangonana. Impossible ny kitihana an'io satria olona akaiky ny fon'ny tompo. Nareo na tena akaiky ny fon'ny tompo azy Jakoba dia mila resy lahatra ny fiangonana hitondra azy amam-bavaka mba hatonga an Jakoba tsy ho tapadoha. Misy taontsika indraindray variana mieritreritra ao anaty olana hoe amaivantsika mponona le izy hoe mivaranga io mety io fa ny zavatra adinitsika dia zao miandro ny fandraisan-dahatra ao am-potsika Andriamanitra tena iankina aminy tanteraka amin'ny fananatsika mifanahy mivavaka mba hisy any raha an'Andriamanitra anjely
ho amin'ny sekorony Jakoba. Marina fa ny anjely dia mpanompo fanahy ny ran'Andriamanitra anompy izay rehetra mandova famonjena. Saingy tsy manam-pahefana i-intervenir na hiditra-tsehatra hikarakara iadinao Andriamanitra aniraka anjely raha tsy misy vavaka. Mba azonao ve ty fahamarinana ty? Fa nisy fotoana Abrahama ny zan'Andriamanitra toetra. Ny zan'Andriamanitra toetra izy hoe atraiza ny alehiben'ny fitiavany Abrahama azy. Dia ozy Andriamanitra ao anaty Baiboly zany tantara zany amin'ny bokin'ny Genesis. Atolory Isaka zanakao ho fanatitra eny an-tendrombohitra. Dia nandeha Abrahama nitondra ny Isaka ho ataony fanatitra sorona eny an-tendrombohitra. Andriamanitra tsy mila soron'olombelona, fa Andriamanitra te zatoetra amin'ny fony Abrahama hoe atraiza ny fankatoavany azy satria goavana ny teny fikasana ho azy. Hitanao, arakaraky ny mahagoavana ny alehiben'ny teny fikasana sy programan'Andriamanitra ho anao ny amin'ny fisianao eto ambonin'ny tany no ahatonga an'Andriamanitra izatoetra ny ao anatinao. Ndrao rehefa tonga any amin'ilay toerana tokony ireharehaniny aminao ianao lasa hanala baraka azy. Dia ozy izy Andriamanitra ho jerevako hoe atraiza ny fatra sy fahalebiazany fitiavany ty Abraham ty dia nizatoetra azy Andriamanitra. Dia ino tokoa Abrahama nentiny zanany tena vitany ny anao sorona azy nefa le tiany ny indrindra. Dia ozy izy eo ampitsatoana antsy izy no ten'le anjely tany an-danitra. Aza mikasika an'zazy. Fa efa hitako tokoa zao ozy izy Andriamanitra ny alehiben'ny fitiavana ho ary Abrahama. Dia zao minina amin'ny tenako ny anianako fa amin'ny alalanao no hitahina ny taranaka rehetra eto ambonin'ny tany. Mba atao ohatr'izao ny tanan'izay olona mandrehahako. Dia inona ozy ianao ny zavatra nitranga? Io Isaka natao fanatitra no tokony ho izy. Tokony tonga dia vao nanambady an'i Rebeka izy dia nananjanaka tonga dia nitoy bebe satria efa vita tamin'ilay fanatitra kosa le fanekena hita maso fa nahatoky Abrahama ary Isaka tsy nandahan'Andriamanitra. Fa saingy izao no hitako ao anaty Baiboly. Lehibe ihany Isaka, efa lehibe koa Rebeka, fa mbola tsy niteraka izy fa momba ny fiantsoana azy. Raha tsy nivavaka Isaka tsy tonga Esau sy Jakoba tao ambohaka Rebeka. Midiky tsisy teny fikasana kalazaina aloha zany fa ny lohalika miforotra ny mampiteraka ny fikasana rehetra ho tonga realite na zava-misy hita maso. Androany ariva tsy maintsy misy fahamarinany teny tanteraka eto satria misy teny nekena ho tanterahana ampitiavana eto. Mba azonao ve ty fahamarinany ty azonao ve ty fahamarinany ty? Reo mpirahalahy rehetra amin'ny fiombonan'ny fiangonana ny tsodrany voaray teo anivon'ny fiangonana dia antony lehibe manome atsika farisipo ara-panahy isetrasetra evangelika. Zavatra tsy azonao, zavatra tsy azonao. Zany hoe moen'Andriamanitra ny hery amponona ao anatinao avy amin'ny tsodrano izay voarainao anao zavatra izay tian'Andriamanitra atao ary disponible à 100% zato isan-jato amin'ity takarivo ty ny tanan'Andriamanitra hitsotra eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Andaontsika iorakoraka mafy eo an'Andriamanitra. Halleluja. Jesosy Kristy sy ny famonjena. Asan'ny apôstôly toko faharoa folo. Atomboko atreo amin'ny tantaram-piaina amin'ny Petera sy ny niatsehan'ny fiangonana hivavaka ho azy. Ary indro nisy anjelon'ny tompo tonga teo sady nisy mazava mamirapiratra tao an-trano. Ary izy nanohana ny tehezan'ny Petera teo amin'ny tehezany dia namoasika nanao hoe mitsangana faingana dia miala tamin'ny tanany ny gadra. Ary ola ianjely taminy misy kina ary fehezo ny kapanao dia nataony zany. Ary koa izy taminy tafio ny lambanao ka manaraha. Dia nivoaka izy ka nanaraka azy
ary tsy fantany ho marina izay nataon'ny anjely fa nataony nahita fahitana ihany izy ohatry nanonofo zany. Fa rehefa nandalo ny fiambenana voalohany sy faharoa izy dia tonga teo amin'ny vavahady vy izay nahazo ny lalana ho any an-tanàna ary nivoa azy io mba alehany. Ary no nivoaka izy dia nandroso tamin'ny lalana iray ary niaraka tamin'izay dia nandao azy le anjely. Ary rehefa nahatsiary fanahy Petera dia nanao hoe ankehitriny fantatro marina tokoa fa ny tompo efa naniraka ny anjeliny ka namonjy ahy tamin'ny tanan'i Herôda sy ny fanantenany Jiosy rehetra. Ary rehefa fantany tsara zany dia niakan'ny Maria reny Jaona izay tao koa hoe Marika izy ary nisy olona maro niangona ny vavaka tao. Ary nandondona ny vavahady Petera dia nisy ankizy vavy atao hoe Roda nakeo hiaino. Ary rehefa nalala ny feon'ny Petera izy dia tsy namono vavahady noho ny hafaliany fa lasa niazakazaka ary niditra ka nilaza fa Petera no nijanona eo am-bavahady. Fa hoy ny olona taminy very sainy ianao fa izy ny tompo rariny fa izany tokoa. Dia hoy indray ny olona anjeliny zany fa tsy Petera. 9:40 fa Petera nahatra nandondona ihany ary rehefa nivoany dia nahita azy ireo katalanjona. Ary izy nanofa tanana azy mba hangina dia nanambara taminy izay namohan'ny tompo azy avy tao an-tranomaizina. Ary dia hoy izy ambarao amin'ny Jakoba sy ny rahalahy zany zavatra zany dia niala izy ka lasa nakany amin'ny fitoerana hafa. Ary rehefa mazava ny andro dia nifanaritaka be ihany miaramila ka nanao hoe nakaizy Petero. Alleluia. Mafantatrao hoe mahafinaritra ao anatin'izany tantara zany. Ohatra izao Jesosy Kristy sy ny famonjena. Amin'Andriamanitra ny zava-dehibe tsy ny hoe fahavelomanao na hoe fahafatesanao. Satria raha mahateo amin'ny tompo ianao mahazo tombony. Hoy izy Paoly, Kristy ny antony havelomako, fahafatesany nazahoako tombony. Ny alalana fa olona tsara fihavanana amin'Andriamanitra ianao dia manjary manana toe-po tsy matahotra fahafatesana. Fa olona manam-pitsarana ao anaty satria mahazo antoka feom-pelantanan'Andriamanitra ny fiainanao ray manontolo. Fa raha mbola misy zavatra ilan'Andriamanitra anao dia tadidio na efa eo am-bavahoana amin'ny fahafatesana sy ny fahefantany azy ny fiainanao dia tadidio fa mbola sokirin'Andriamanitra any ianao dia avoakany. Fa tia ny zavatra mahafinaritra ao anatina lesona délivrance na fanafana faran'izay mahafinaritra indrindra no mitantara azy satria maneho miharihary sy mazava an Jesosy Kristy sy ny famonjeny. Voalohany, eno ty fahamarinany ty. Ao aponjy Petera. Rehefa ao aponjy izy satria ho vonona rapitso maraina ho tapahan-doha ohatran'ny Jakoba. Dia tsy maintsy esorina ny lambany. Boridana zany izy sady fatorana alohan'ny hamonona azy. Dia avy any le anjely tonga amoaka azy. Feno maramila eo amin'ilay toerana ataoko any amin'ny 80 mahery any hiambina olona anankiray. Dia niditra le anjely dia nahavariana dia zao. Vao hitany Petera boridana dia ozy izy anaovy ny kapanao, skina ny lambanao dia mitafianao vao mandehana. Enoy, rehefa tonga ny irak'Andriamanitra amoaka amin'ny Petera, tsy tonga dia maika be amoaka Petera miboridana. Tsy hoe be dia be ny maramila dia tsy maintsy avoaka aingana Petera satria saotratra eo. Tsisy ninninona mahamaika an'Andriamanitra rehefa amoaka anao izy. Ianao no maika ny hositrana, ianao no maika ho tafavoaka ho afaka amin'ny olana, ho afaka amin'ny aretina, ho afaka amin'ny zavatra mahamaika anao. Fa Andriamanitra kalma be mihitsy eo am-pikarakarana anao. Ianao aloha ny fatohany fa tsy izay problema hoentinao eo anatrehany. Ary mahafinaritra amin'Andriamanitra, ozy izy le anjely tamin'ny Petera. Anaovy ny kapanao, kiraroy filazantsara amin'ny fihavanana ny tongotrareo. Anaovy ny lambanao hitafio Jesosy Kristy ary azy ame anofo atateraka amin'ny filany. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Tsy tonga dia tafavoaka. Tsy maiky Andriamanitra. Satria rehefa tonga Andriamanitra nafaka anao. Efa teo an-tany amin'ny fahavalo. Saika ho fitainy ny fiainanao, ry Petera.
fa Andriamanitra tsy mikoropaka amoaka anao fa maka fotoana mihitsy izy aloha hikarakarana anao satria ny antony amoahany anao tsy ho amin'ny enatra sy fahasambaraka fa ho amin'ny voninahitra sy fiainana. Raha Petera no anontaniana dia tsy niandry fotoana satria fantatra ny zavatra hiandry azy rapitso maraina. Fantany zavatra hiandry azy rapitso maraina. Fa raha nitairy ny Petera ka sondrina ny gadra votsitra ny teo an-tanany nitsaitsaiky Petera na miboridana azy fa reo boridana tafavoaka sy velona toy izay mitafy akanjo nefa ho tratra eo ampifoazana. Fozy izy Andriamanitra maka fotoana tsara. Za tsy maiky ny amoaka anao amin'izay mamaiky anao fa za maiky ny amboatra anao mba tsy haina ny fahasambaraka. Rehefa miaraka amiko ianao mivoaka avy amin'izay fonja misy anao olona mitafy Jesosy mikiraro filazantsara mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara tsy manome enatra sy fahasambaraka maka fotoana mihitsy ao anatin'le matery anao hikarakarana ny fiainanao. Tsy mare tehaka ho an'Andriamanitra. Haleluya! Haleluya! Dia hiteny aminao andro any arivo ry fiangonan'i Jesosy Kristy. Betsaka amintsika no anaty croisade ohatra izao mieritreritra sy misaina hoe ahiratra ny jamba. Hiteny mona andreny marenina maiky ny andeny malemy maiky no atsangana maty maiky no velomina izay zavatra tokony ho velomina maiky andesy ilamina tsara ny fiainana mba ho vova letrosa be maiky ny hita ny voninahitr'Andriamanitra hoe hiverina ny sain'ny olona very saina fa Andriamanitra tsy maiky amin'izany. Tonga izy maniraka ny irakany ampiomana anao hitafy tsara aloha satria tsy ianao tafavoaka ny tanjony fenao mitafy eo ampivoahana. Mitafy tsara ao ampivoahana dia mety manontany teny ianao pastera Rodolphe fa inona zany le nitafy Petera sy le nisikina Petera sy le nikiraro Petera? Voasoratra zany Efesianina toko fahaenina io. Raintsika Baiboly amin'ny Efesianina toko fahaenina manomboka amin'ny 9:12 fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka an'izao fahamaizirana izao dia amin'ny fanaratsiny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia ray soa avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azanareo manohatra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia ahafahatra ianareo. 9:17 mifaharary Petera kasiky ny fahamarinana ny valahanareo. Melamy tsy fahamarinana dia sikino ny fahamarinana. Fa ny olona miaina amin'ny tsy fahamarinana nefa mieritreritra hoe ao amin'ny tompo dia tahaka ny olona mitanjaka eo mason'Andriamanitra. Mitafiany rariny ny fiarovan-tratra. Ny fitafiana ho amin'ny fiarovan-tratra dia ny rariny ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Mihavana amin'ny olona rehetra dia tsara kiraro ianao eo ampivoahana hitoriana amin'ny filazantsara. Ary ho fanampon'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga izay azonareo amoniny zanatsopika amin'ny rehetrarehetra lefa nylay ratsy. Ary raiso ny famonjena ho kasika na fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ary mivavaha mandrakariva ho fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Ary Paoly laza ao amin'ny Romanina toko 10:10 ny 9:4 ozy ny apôstôly Paoly ny amin'ny teny izay voasoratra manambara tandrify an'io fitafiana tokony hitafy Petera aloha ny voahan'ny fonjy io. Hitafio Jesosy Kristy tompo ary aza miany amin'ny nofo atateraka ny filany. Andriamanitra tsy mamoaka anao anaty enatra fa mampiakanjo sy mitafy anao an'i Jesosy maka fotoana hikarakarana anao hitarafana ny fisian'i Jesosy. Petera mbola tao anaty endriky ny gadra tsy nitafy fa ho vonona tahaka an'i Jakoba. Fa ozy izy ny tompo tsy mivoaka ao anatin'io bridan'io zany ianao. Miandry anao fa tsy misy mamaika miakanjo aloha manaova fekiby miomana fa lasik zao. Ohatr'izany ane ny anomanan'i Jesosy atsika. Rehefa hitantsika fa bien équipé
Halleluja. Efa vonona dia tadio tsy tokony izy vesatra iazona anao. Satria raha mbola misy geja mamatotra anao raha neny tropetra tsy tafakatra ianao. Fa ny olona mitafy ihany, ny olona misikina ihany, ny olona manana feko ihany, ny olona manana kiraro vonona ihany no afaka anjavona satria zay vonona ny mandeha. Jesosy Kristy sy ny famonjena. Tsy azo sarana ny fanairan'Andriamanitra amin'ny fiangonana amin'izao andro faran'izao. Iara iompo-po, iraisaina, andresy fanaratsy eny amin'ny rivotra izay mangeja firenena, mangeja fiainana, mangeja ny isam-batan'olona. Tsika tsy mitolona amin'ny nofamandrà amin'ny fanapahana sy ny fanjakana na izao fiainana izao dia ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Tsy afaka nohatra devoly izay olona voagejany devoly. Tsy afaka mela olona izay olona mbola manana lolo-po. Tsy afaka ho votsitra izay olona mbola voageja. Mila mpanafaka ianao. Ary tokana mpanafaka omeko antoka ianao fa eto izy androany hariva ho anao. Mila an Jesosy ianao. Mila mifanampian Jesosy ianao. Mila mifananganan Jesosy ianao. Mila mifampaherezan Jesosy ianao. Mila an Jesosy Antsirabe. Somary ateka ho an'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia maneo. Fa rehefa netin'ilay anjely mivoaka Petera ny ala avy tao am-ponja dia ohatry ny nanonofo izany izy. Ohatry ny nanonofo izy ny ala tao. Ny eritreretiny hoe fahitana ilay izy mandra-pahatonga azy eo am-bavahady. Dia efa tonga teo am-bavahady izy nisokatra ho azy ilay vavahady. Dia nandroso izy. Mba fantatrao ve? Fa io ny afatra ho amin'ny Filadelfia. Ny fiangonana tao Filadelfia dia fiangonana tsy mila mampiasa fanalahidy. Fa Jesosy no nampiasa ny fanalahidy no amin'ny fiangonana. Tsika tsy nilahana ry Filadelfia. Itoro hoe ny fanalahidy atonganao ambininy. Non, tsy mila fanalahidy Filadelfia. Tsika tsy natsonana ny irahana hoe ny fanalahidy atonganao hositranana manjary lasa mitory fanasitranana. Tsy fanasitranana ny toriana. Tsy fanafahana ny toriana. Jesosy ny toriana. Jesosy ny toriana. Famonjena ny toriana. Fiverena amin'Andriamanitra ny toriana. Tsy ny zavatra ilain'ny olona no avonjy ny olona. Fa ny famalian'ny olona ny zavatra ilain'Andriamanitra. Mba fantatrao ve? Fa raha sitrana androany ianao arary rapitso. Izy antoka amin'ny fahasalamanao. Mba fantatrao ve? Fa ilainao mihoatra no ny fanasitranana androany Andriamanitra hitahiry ilay fanasitranana voarainao eto amin'ny alalan'ny fanekenao hitondra ny fanatrena. Ahoana ny hitondrako ny fanatrena? Omaly any anazava, miala amin'ny faharatsiana. Tsy tonga dia ny kiraro, tsy tonga dia miakanjo, fa midio amin'ny rahan'i Jesosy aloha. Satria raha tsy midio amin'ny rahan'i Jesosy ny tongotrao, feno fotako ny ota mampiforomo makiraro. Mila mandray ny rahan'i Jesosy ianao, anadio anao, vita fihavanana aminy. Ozy izy Paul, niraka solon'ny Kristy zahay, zay rehetrarehetra ireo, ilaza aminareo, mihavana amin'Andriamanitra ne ianareo. Aza atao endrikendrika ivelany fotsiny ny fanompona. Asa tao hitan'ny olona fa kristianina mafana ianao amin'ny asa sy andraikitra. Kanefa sanatria ho diso sy ho taraiky amin'ny fotoam-pampakana satria mananota miafina. Matoa miafina misy tsy normal. Ny zanaky ny mazava mandeha ao mazava, fa ny zanaky ny aizina miara-monina amin'ny kalalao sy ny kadadraka sy ny voalavo. Raha tianao ny ainao anatin'ny fahazavana dia tadidio mivoaka ao amin'ny toerana misy mipiafina mitovy aminao ianao. Eritreretony raha miafina any amin'ny maizina tsy tiako hitan'ny olona dia mihidy ao. Maizina tsisy jiro ao, fa vao mirehitra ny jiro aza gaga ianao raha mahita totoso kely, raha mahita kadadraka, raha mahita ala dia tetry hoe ino ny ataoko ato. Fa tsy hitanao reo raha ho amin'ny aiziny ianao. Devoly ane,
tsy manala an'le fitahina be dia be eo amin'ny fiainanao e tsy hainy zany rehefa avy amin'Andriamanitra fa zao no ataony tapenany amin'ny aizina ny masonao tsy ahita ny fahatsarana rehetra misy eo amin'ny tontolo misy manodidina anao ka androany tsy problema ny devoly mampahory anao ilay izy fa décision tsy raisinao décision fanapahan-kevitra tsy raisinao fa raha raisinao ny fanapahan-kevitra hiala ao amin'ny aizina ianao fa hivoaka ho zanaky ny mazava androany tiako ny milaza aminao fa manomboka ao amin'ny mazava hiariary ny lokona akanjonao ny atsara talenao satria ao amin'ny mazava ny voany fahatsarana rehetra ka androany aza mipetraka amin'ny toerana io mety izy hitsangana mitsangana miazava fa tonga androany arivo ny fahazavanao ary amin'ity takarivo ty raha iara-iaikitsika teny hiverina amin'ny Jesosy hibebaka marina tokoa ho an'Andriamanitra tia ny takariva ilazako aminao an'izao fahamarinana zao amirapiratra eo amin'ny fiainanao ny voninahitry'Andriamanitra izy eo amin'ny fiainanao ny fahatsarana Andriamanitra anangananao Andriamanitra